mifantoka amin'ny Jesosy. Zany aloha hevitra mahafinaritra zany no andeha rahantsika mandinika amin'ity androany ity, manazanao am-pitiavana. Ampifaliana mandrakariva no ionako aminao, ifampiresahako aminao, na ho anao zay vazatra, na ho an'izay vao sambo mba miaraka amintsika androany, faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ary manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankohonanao. Dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, ianao no antom-pisinay, ianao no antony fahavelomanay. Misaotranao izahay tamin'ny fitantanana rehetra. Amin'ny mampanompo tsy mahasoa anay, dia mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana izahay, ary aoka ny fanena masina mpitoerinao aty anatinay. Mba azonay mandray tsara ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha ny andina tao tadina no resantsika, ary izay ihany koa no resantsika misimisy kokoa ihany amin'ity androany ity. Korintianina voalohany, toko voalohany, ka ny andininy 10. Korintianina voalohany, toko voalohany, ka ny andininy 10 manao hoe: ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, mba iray teny ianareo rehetra ka ho tafakambana ka tsisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakambana tsara ianareo, iray saina sy hevitra. Izany no andininy zay horesantsika amin'ity androany ity. Inona tokoa moa no tiany Paoly ambarany amin'izany teny izany? Inona no tiany Paoly lazainy amin'ireo mba ho tafakambana tsara ianareo? Azo antoka izany fa nisy fitsitokotokona, nisy fisarahana, dia hoy Paoly mba ho tafakambana tsara ianareo. Mandrakariva ny fiforoana fitsitokotokona dia maneho ny fandavana tsy hilefitra amin'ny Kristy. Ny tena olana zany amin'ny fitsitokotokona na amin'ny fisaraham-bazana dia olana ara-panahy izy io. Nandray fanlihana fotsiny hoe noho nataony rano no toetran-drana tsy azoko tsia, fa ny tena fototra dia zao: ny fandavako tsy hilefitra ao amin'ny Kristy. Andriamanitra dia miantso antsika anana firaisana amin'izany. Zao voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany, ka ny andininy 7 eo aloha zany: mahatoky Andriamanitra zay mahatonga, zay nahatonga ny fiantsoana anareo hananareo firaisana amin'ny zanany, dia Jesosy Kristy Tompontsika. Zay ny antso nataon'Andriamanitra, ny tena tsiambaratelo zany mba ahafahana mifandray, dia ny fanekeko ny antson'Andriamanitra io mahatonga fiantsoana anareo hanana firaisana amin'ny zanany. Ny olana zany amin'ny fisaraham-bazana dia tsy ampy loatra ny fifandraisako amin'ny Kristy. Kristy no tompontsika, ary izy no tsy maintsy ivo ny fiainantsika amin'izay fotoana izay. Rehefa Kristy no ivo ny fiainantsika, foana ny fitokotokona rehetra. Ary dia voavalo azy ilay fanontaniana mipetraka ao amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany, ka ny andininy 7, manao hoe: voazarazara va Kristy? Paoly va ny voaomba amin'ny azo fijaliana monjy anareo, sa ho amin'ny anaran'i Paoly no nanaovam-batisa anareo? Tsia, mazava amin'ny valiteny, tsy voazara Kristy. Izy ny voaomby teo amin'ny azo fijaliana ho antsika, ary sika dia natao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Tsy voazarazara Kristy. Ao amin'ny Korintianina voalohany, toko 12, andininy 7. Korintianina voalohany, toko 12, andininy 7, dia manao fanoharana momba ny amin'ny tena Kristy. Paoly zany ao amin'ny andininy 7 manao hoe: ary ianareo no tenan'i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Ianareo
no tena ny Kristy. Finaritra ny mieritreritra zany izy za ve ianao ve tombontsoa zany izao sy anao tena ny Kristy iray eo amin'ny Kristy. Ka io firaisan-tsaina io no tadiavo amin'ny Paoly fa tsy fitoviana fotsiny. Mihoatra noho izany azy maniry Paoly ny sy ny firaisana eo amin'ny samy mambara fiangonana na dia eo aza ny fahasamihafana. Fantatsika tsara fa ny vata anankiray dia manana rantsana maro kanefa dia zao samy manana ny anjarany avy izy ireo, mifanampy izy ireo, tsy mifanaratsy izy ireo, mifameno. Tiany Paoly resahana zany zao maniry Paoly ny sy ny firaisana eo amin'ny fiangonana na dia eo aza ny fahasamihafana. Zay le hoe mba iray hevitra ianareo, mba ho tafakambana tsara. Noho izany tsy maintsy ampileferina eo ambany fahefana Kristy tompontsika ny fisainana sy ny hevitra rehetra. Andeha hifantoka eo amin'ny Jesosy ny fomba fijery androany. Ny mahatompontsika ny Kristy no loha hevitra manan-danja indrindra teo amin'ny Paoly. Ka dia zao ilaitsika ny manana an Jesosy ho tombo ny fiainantsika. Raha toka tsy mifantoka eo amin'ny Jesosy ny fijery dia hipoitra ny fisarahana. Tarika antsika zany fa tsy mifantoka amin'ny olombelona mpitarika ny fiangonana. Tsia marina fa nametraka mpitarika Andriamanitra eo ny fiangonana, fa tsy mifantoka eo amin'ny olombelona mpitarika ny fiangonana, fa miaraka kosa mifantoka eo amin'ny Jesosy ny kristianina rehetra. Mba ho tafakambana tsara ianareo. Ny hoe tafakambana tsara zany eto dia mba hoe ho iray ianareo. Tena manamafy Paoly eo amin'izany teny zany. Mba ho tafakambana tsara ianareo, iray saina sy iray hevitra. Tadio tsara fa rehefa mitsitokotoko vondrona manodidina olona mpitarika ny mambra dia tsy maintsy averina amin'ny laony araka ny tokony ho izy ny fifandraisana eo anivon'ny fiangonana. Ary azo atao zany amin'ny alalan'ny firaisana amin'ny Kristy sy ny fahafatesany izao izay ateraka izany. Ny mpiara-midinika namana andao ary asaiko ianao hifantoka eo amin'ny Jesosy amin'ity androany ity. Rehefa mifantoka eo amin'ny Jesosy isika dia sy foana ho azy ny fisaratsarana rehetra. Ary dia misy kosa ny firaisam-po miray saina, miray hevitra ho tafakambana tsara ny mambra ny fiangonana. Ho tanteraka aminao sy ny ankohonanao aniva fiangonana misy anao ane izany dinika izany vavaka isika. Andriamanitra tario izahay mba hifantoka eo aminao ny fomba fijerinay sy ny fomba fihevitray, ka hitondra anay ho any amin'ny firaisam-po, firaisan-tsaina izany. Ka ny fanena masina ane no hatanteraka izany eo amin'ny tsirairay avy. Minara Kristy nangatana vavaka. Amen.